Maranatsika izay tontolon'ny taranja-bola lavalava izay dia vaovao mampalahelo kosa indray izy ity satria dia anodimandry izay Andriamatora Andrinasolo Josefa fantatry ny rehetra amin'ny solonanarana hoe Benasolo izay mpilalao tao amin'ny Union Amicale Sportive des Cheminots ary efa nitsara ihany koa ity taranja bola lavalava ity. Toizantsika ny fandarana resaka basketball kosa indray hotanterahana eto Antananarivo ny 20 Jona akatra amin'ny 7 volana Jolay ho avy izao ny fiadina tomponakany Afrika ho an'ny ekipa pireneny oskajy lehilahy latsaka ny 12 taona ny Afro Basketmen U16 moa zany no ilazana azy raha ho an'ny malagasy manokana ny ekipa pireneny aloha dia efa netsika teto tamin'ny heriny ny fanomanantenan'izy ireo izay efa nanomboka herinandro vitsivitsy izay eo amin'ny lafiny fikarakarana ihany koa dia efa ao anatiny tanteraka ny ao amin'ny federasiona malagasy ny taranja ity ankehitriny. Tsy ho noho intsony fa tena raikitra tapaka fa atao eto amintsika ny 20 Jona ka hatramin'ny 7 Jolay izao ny fiadina tomponakany Afrika ho an'ny ekipa pirenena latsaky ny 12 taona zazalahy. Ny alatsinainy tolakandro teo moa no nampahafantarin'ny federasiona malagasy sy ny mpiara-miasa aminy Dentelma tamin'ny fomba ofisialy izay vaovao izay. Na dia efa nahazotra tamin'ny fikarakarana ireo fifanana ho an'ny senior lehilahy sy vavy aritsika tamin'ny taona 7 dia tsy nanao ambanin-javatra ny fanomanana ity andiany fa-efatra amin'ny Afro Basketmen U16 ity. Hoentina manatanteraka amin'ny tokony ho izy izany hetsika kaovan'izany ary dia misy ny komisiona maro natsangana mariana fa firenena 12 miaraka amin'ny Madagasikara no hifaninana. Androany zany no fanomboana ofisialy ny fanomanana ny Afro Basket U16 eto amin'ny toerana fiasan'ny Telma moa zany no anomboana n'izy ity satria ny Telma no présente ny sponsor araka ny fahalalantsika azy nyity compétition ity ary miara-miasa amin'ny Telma sy ireo mpiara-ombina antoka hafa izay mbola ho avy itsika ahafahan'ny Madagasikara zany na ny eto Antananarivo miaina tanteraka nyity Afro Basket U16 ity dia misy fomba anankiroa no hitondrany ny fédération azy misy commission roa izay natsangana moa anatin'ny comité d'organisation izay nitsangana androany ampiaina tanteraka ny Afro Basket dia misy le ataontsika commission au niveau de basket de masse zany hoe zany any amin'ny quartier rehetrarehetra any dia misy promotion ataon'ny comité d'organisation sy ny Telma toy ireny tournoi teny Andraisoro reny izay tena nafinaritra tokoa ary ahitantsika fa tena tian'ny olona tanteraka any amin'ny quartier ny basket ary misy koa ny fampiainana ny Afro Basket eny amin'ny sekoly io zany dia rahantsika amin'ireo tanora izay mikarakara hitanareo nisy tournoi interinstitut atao hoe Smachina zay tena nanana ny lazany koa teto Antananarivo dia apiditra an'ireo tanora ireo koa tsika atao anatin'ny comité d'organisation ankoatr'izay nefa dia misy koa ny fomba ataontsika communication entin'ny comité d'organisation toy ny mahazatra iarahana amin'ireo partenaire média rehetra ampahalalana ny Afro Basket U16 izay ho avy ny daty moa zany dia efa iaraha malala fa ny 7 volana Jona ka hatramin'ny 7 ny volana Jolay. Misy le fananganana ekipa nasionale isaky ny sokajy ny tsaro fantatra aloha ny Afro Basket zany dia izy fananganana ekipa nasionaly U16 fa le isaky ny sokajy zay dia politika nentin'ny fédération ao anatin'ny ty mandava avao ity dia fanatanterahana ny politika vaovao io zany ity ny antony nandraisan'ny fédération ny Afro Basket U16 dia fanomboana izy ity manomboka eto tsika dia anana ny ekipa nationale U16 ho arahan'ny fédération hatrany amin'ny mahatongavana izy ireo any amin'ny niveau senior. Fa fantatra ve io firenena andray anjara? Ny firenena andray anjara moa zany amin'izao fotoana izao dia amin'ity volana ity vao vita daholo ny éliminatoire de zone fa misy moa zany ireo firenena qualifié d'office anakefatra toy ny Égypte, Tunisie, Angola ary Sénégal ngamba izy zay efa qualifié d'office fa ireo le aty amin'ny faritra ohatran'ny eto Madagasikara eto amin'ny faritra fahafito dia amin'ny volana Jona vao atao ny qualification ny zone dia ohatrohatr'izay zany ny fipetraky ny 12 ataontsika hoe ny anaky 9 ambiny izay mameno andreo efatra apa 12 ny firenena andray anjara amin'izy ity.
raha ny fantatra ihany koa dia ny ekipa voasitra tompon-daka amin'io afro basketmen io no isolo tena ny continent africaine amin'ny fiadina tompon-daka eran-tany taona 2014 ankoatra ny fikarakarana eny anivon'ny fédération sy ny mpiara-mio mirantoka aminy dia isy ihany koa ny hetsika hafa ataon'ireo mpikarakara basket eny anivon'ny fokotany sy ny sekorisan-tsokajiny raha ho an'ny fifanan'ny anivon'ny fokotany aloha dia napetraka amin'ny fikarakarany fête de basket ahitana ny Pascal Asrina hifanentanana ireo tanora amin'izany indrindra no isin'ny fifanana isan-karazany izay hanomezana tapakila idiran'ireo tanora mpakafy basket tanjona amin'izany ny ampirisika azy ireo eny anivon'ny fokotany hijery sy hanoana ny ekipa malagasy amin'ity fifanana continental ity torak'izany ihany koa dia anentana ireo mpikirakira basket eny anivon'ny sekoly ireo tanora tomponantoka tamin'ny hetsika sy matrininy raha eo amin'ny lafiny teknika indray dia efa nanomboka ny fampivondrona voalohany ekipa-pirenena malagasy tamin'ny herinandro lasa iny aloha dia mbola ireo mpilalao voafantona avy eto Analamanga sy Vakinankaratra ary aloatra Mangoro ihany no namonjy ny fanazarantena intelo isan-kerinandro efa nanomboka tonga avokosokosa ireo mpilalao avy any amin'ny ligy-paritra hafa tamin'ity herinandro ity hatreto dia mpilalao 5-30 no ampifondroniny afaka herinandro kosa voavoaka ireo mpilalao 20 tazomina farany ireo tanora ireo no hitazona hatramin'ny volana aogositra omena fiofanana izany rehetra izany moa dia mbola tafiditra amin'ny fandarana asan'ny fédération amin'ny ananganana ekipa-pirenena isaky ny sokajy taona misy